Faly miaravantsika indray amin'ity andron'io ity. Aniotsika dia fotoana famaranana ny dinidinika izay niarahantsika nandritra izay andro maromaro izay. Lohateny maromaro no efa nifampizarantsika teto, fa anio kosa isika dia fantoka amin'ny fampitsarana ny herisetra araka ny ohatra raiketin'ny Baiboly. Manasa anao ary ho liana hatrany fa mialoha izay dia andaontsika aloha hiaraka hivavaka. Raina eo izay an-danitra, misaotra anao ny fotoana tsara indrindra izay omenao anay, ampio izay mba hifantoka Tompo, mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mampahery sy mampiavana. Izay indray no hodiniantsika amin'ity anio ity. Fantatrao ve fa miseho amin'ny alalan'ny fankaherezana sy ny fampihavanana ireo olona izay misedra olana ny fangoram-po sy ny fiantrana? Toy izao ny ambaran'ny soratra masina arak'izay voasoratra ao amin'ny Mateo 5:9. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe: sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Mampahery io fanambaran'i Kristy io, ary fampizarana aminao anio mba hahafahanao mampiatra izany eo amin'ny fiainanao ihany koa. Tantara iray amin'ny soratra masina no andeha hisintomantsika lesona mikasika ny fampihavanana sy ny fanelanelanana. Zava-nisy mampiseho ny herim-pon'ny vehivavy anankiray nanoloana ny trangana herisetra izay mety nitarika hatrany fandringan'ny ankonina manontolo mihitsy, saingy tsy izay ny zava-niseho no resantsika anio. Tanteraka mibalaza ny Baiboly fa hoe sambatra ny mpampihavana. Ao amin'ny Samuel voalohany 5:20 no misy ny tantara. Davida, Nabala ary Abigail no mpandray anjara fototra. Manomboka eo amin'ny 2 ny fampidirana ny tantara. Ary izao ny tenin'Andriamanitra hoe: ary nisy lehilahy tao Maona ary tao Karmela ny fananany. Mpanjato be lehilahy ka nanana ondry 3,000 ary nanety ny ondry ny tao Karmela izy. Nabala no anaran'ireo lehilahy ary Abigail no anaran'ny vavy. Vehivavy endry sady tsara tarehy izy, fa ny lahy kosa saro-po sy ratsy amin'izay ataony. Nandre mikasika reto mpivady reto Davida, ka tsy nisalasala na nirakolona ho any aminy. Niarahaba sy nirary soa azy Davida ary nanambara fa nanampy azy tamin'ny fiarovana ny biby siompiny. Hoy Davida hoe: ary ankehitriny efa reko fa manety ny ondrinao ianao, koa ny mpiandry-ondrinao izay tao aminay tsy nasianay ratsy, ary tsy nisy very na inona na inona tamin'ny andro rehetra ny toerany tao Karmela. Rehefa izany dia naneho fangatahany Davida nanao hoe ao amin'ny 9 tapany 2. Dia hoy izy hoe: masiny ianao mba homeo amin'izay azon'ny tananao ireto mpanomponao sy Davida zanakao. Teo no niseho ny toetrany Nabala. Valiteny anavona sy feno herisetra no nasetriny izay nataon'ny zatoviny Davida araka ny voalazany 10 sy ny 12. Eto izany no ahitantsika ny atao hoe herisetra ara-tsaina na koa hoe violence psychologique. Ratsy io satria miteraka hatezerana, ary ny hatezerana indray ny avy eo no miteraka asa ratsy, toy ny valifaty na koa famoizam-po ho an'izay hiara-ny herisetra. Ilay voalohany no niseho teto. Tezitra Davida ary niainga andeha malifaty an'i Nabala. Hitantsika eo amin'ny 13. Hoy vaky ny teny hoe: ary hoy Davida tamin'ny olony: samy manao ny sabatrareo eo amin'ny fehitsaba ny avy ianareo. Ary nisy tokony ho 700 lahy niakatra nanaraka an'i Davida ary 900 kosa nipetraka teo amin'ny entana. Teny anavona ny valo teny fahatezerana. Ny 12. Ary Davida efa nilaza hoe foana tokoa nefitra, ka tsy nisy very na inona na inona, fa nivalian'ny ratsy ny soa nataoko, mba ataon'Andriamanitra toy izany aniny fahavalon'i Davida, iny mihoatra noho izany aza. Raha dia avelako isy miangana na dia lehilahy iray aza mety ho azy ambara-pahazavan'ny andro. Ity trango ity dia mampiseho amintsika ny fomba fisehon'ny herisetra. Miainga amin'ny herisetra ara-tsaina na psikolojika ary mihodina ka lasa herisetra ara-batana na famonoana mihitsy. Izay ilay ambara manam-pahaizana hoe cercle vicieux de la violence. Ka raha tsy manapaka io faribolan'ny herisetra io dia tsy sahatra hihodina hatrany ary tsy manam-pitsaharana izany herisetra izany.
Satria nahoana hoy ianao, ny fianakavian'ny olona niara-ny herisetra tsy maintsy hamaly izy ireo. Tsy anaiky koa nefa ny andaniny fa hamaly faty ihany koa, dia toy izany no antsoina hoe cercle vicieux de la violence. Eto no ahitantsika ny fomba ampitsahana ny herisetra araka ny ohatra nasehoan'ny vehivavy iray dia Abigail izany. Notapahany ilay faribolan'ny tsingerin'ny herisetra teo. Andeha tohizantsika ny tantara ao amin'ny 7:20 sy ny 7:20. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe: ary Abigail raha nahita ny Davida dia niala faingana tamin'ny boriky ary niankohoka teo anatrehan'i Davida ka nitsoaka azy. Dia niankohoka tamin'ny tongony izy ka nanao hoe: aoka ho ahy ity eloko ity, tompoko lahy, masiny ianao, aveloana ankizy vavinao hiteny eto anatrehanao. 20 koa ankehitriny tompoko, raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny fanahinao, Jehova efa niaranao tsy azo eloka amin'ny fandajahan-drà ary amalo ho an'ny tenanao. Ary avelao ny fahavalognao sy izay mitady hanisy ratsy anao tompoko ho tahaka ny Nabala. Lava ny tenin'ety vehivavy endry ity nanoloana ny Davida. Ndresy lahatra ny tsy hamaliany Davida faty an'ny Nabala izy ary nisy vokany tsara izany. Hitantsika ao amin'ny 2:30 ka hatramin'ny 4:30 no maneho fa nisy vokany ny zavatra izay nitenenin'ny Abigail. Dia hoy Davida hoe: kanefa raha velona koa Jehovah Andriamanitry ny Israely, izay niaro ahy tsy hanisy ratsy anao, raha tsy hahafaingana hitsena ianao toy izay dia efa tsy nasiako niangana na dia lehilahy iray aza ny amin'ny Nabala ambara-pazavany Andro. Hitantsika eto ny herin'ny fangoram-po sy ny fanelanelànana. Noho ny herim-pon'ny Abigail dia tapaka ilay tsingerin'ny herisetra na ilay hoe cercle vicieux de la violence teo. Voasoroka ny von'olona saika niseho. Jereo ange teny marary manao tsintsinona ny atombohany. Saika any afara tamin'ny fandringanana ny lehilahy rehetra mihitsy izany. Tsy mifandanja sa ahoana hoy ianao? Toy izany hatrany anefa ny fiodinan'ny herisetra. Teny kely mivaly teny marary kokoa ary mihitatra hatrany amin'ny fifamaliana ary tonga hatrany amin'ny mikasitanana. Izao anefa ny von'olona dia enjehan'ny lalàna ary fahaizan'ny lalàna midoboka aponja mihitsy ny olona izay mavandoza. Dia avy eo ny fianakavian'ny voafonja indray avy eo no iaran'ny herisetra, iaran'ny alahelo ary tsy maintsy mandovola vokatra izany. Eo ihany koa ny fahasahiranany mikarakara ny havany izay mikatra. Tratry ny herisetra ara-bola sy ara-tsaina koa izy ireo. Tena ratsy ny herisetra. Ary iodina tsy hijanona ny vokatra izany raha tsy misy olona manapa-kevitra ampitsahatra ny herisetra toy ny nataon'i Abigail ilay vehivavy nangoraka. Ka inona ary no lesona azo raisintsika anio manana andraikitra ianao ampitsahana ny herisetra toy izany koa. Iny fa na dia tsy ianao mivantana aza no iaran'ny herisetra. Aoka hanana fangoram-po sy fiantrana ary fanelanelànana ny rotonta izay manao izany isika. Zareo azy ireo ny tenin'Andriamanitra. Ampaherezo ilay niaran'ny fanaranana na niaran'ny abus izany. Ary atanjao izay reraka. Eto ambafaka izy ireo. Izy ireo mantsy rehefa tsy misy mampahery dia kivy. Eto ambafaka izy eo amin'Andriamanitra. Raha tohizantsika ny tantaran'i Davida sy Abigail ary Nabala dia izao no amezantsika azy. Andriamanitra no aoka hamaly. Ny Samuel voalohany 5:20 ny 2:30 dia milaza toy izao. Ary noho ny afaka afoloana dia nasiany Jehova Nabala ka dia maty izy. Ry havana, tsy maintsy misy vokany ny herisetra ao amin'ny olona ary ratsy hatrany vokatra ireny. Koa aza manao herisetra amin'ny hafa, na ambavy io, na ara-batana io, na ara-bola io, indrindra ny herisetra ara-pananahana. Fa tsy maintsy mandray ny vokany avokoa izay manao ireny herisetra ireny. Nandritra ity fiarahantsika mandinika ity koa no nanehoana taminao ny fomba hiatrehana ny herisetra. Isan'izany ohatra ny fitorohana na ny signalement. Tiana taterina hatrany fa isika manko mampifangaro ny atao hoe fitoriana sy ny fitorohana. Ny signalement no fomba anankiray
azonao anelanelanana ny rotonta izay hiaran'ny herisetra sy manao ny herisetra. Ny mpiasa sosialy na amin'ny tany filaminana eo anivon'ny brigade féminine de proximité dia manao ny dingana rehetra izy ireo mba hiavana ny olona roa izay tsy mifankahazo ka lasa misy ny herisetra. Tsy fandedehana ny andaniny eo any am-ponja akory ny fanaovana ny signalement fa kosa fampijanonana ny herisetra izay mety hisy. Betsaka ireo olana niravina rehefa nentina teny anivon'ny centre d'écoute et de conseil juridique ny olana zenizeo. Azonao atao koa ny manao toy izao rehefa misy zavatra hitanao dia manantona ny mpitondra fivavahana ianao. Dia izy ireo indray manao ny fandaminana, manao ny raharaha fampihavanana mba hisakanana ny herisetra sy ny vokany. Maro no azontsika atao manoloana ny herisetra. Koa isika tsirairay avy mba ho tonga mpampihavana tahaka ny Abigail ilay vehivavy nangoraka tao amin'ny tantarantsika androany. Dia ho tanteraka lazain'ny baiboly hoe sambatra ny mpampihavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Tsy tsara loatra ve izany? Irentsika ho tanteraka amintsika tsirairay avy mba ho mpampihavana tokoa isika. Andeha isika miaraka hivavaka. Raha na eo izany an-danitra, misaotra noho ny taridalana mampahery, mampafantatra anay tamin'ity androany ity. Fa nanome teny tsara ho anay ianao ny hoe sambatra ny mpampihavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Ampio izay mba hanatoetra tahaka ny an'ny Abigail ka ho mpampihavana izahay Tompo fa tsy sanatria hanao ny herisetra na hitazana fotsiny. Mamelany elika ianao, mamindrafo aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia miraro soantsika rehetra nandritra izay fotoana izay dia nijery zavatra mahafinaritra isika mba ho mpiarisika eo amin'ny fiainantsika n'izany. Veloma daholo ary.